nijoro ary tsy nanaiky ny fanakorontanana ireo mpiasa ao anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana androany ireo mpiasa vao maraina dia teny antoerana izy ireo nanohitra izany. Deo jerisika indray ny sary. Nijoro tsy nanaiky ny fanakorontanana ireo mpiasa teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana androany vao maraina dia ny fampitaona izy ireo hanohitra ireo fanakorontanana sy fampiororona. Rehefa ny andro maromaro nefa dia nanomboka niakatra ireo mpanao fihetsiketsehana ary nisy ny fifamaliana teo amin'ny andany sy ny ankilany. Taorin'izay dia efa nolazain'ireo mpitarika ireto fa misy mpiasa nogety izay natao ary natonga azy ireo niantso ny mpitarika ny 13 Mey hanampy azy ireo. Tonga teny antoerana tokoa ireo solombavambahoaka timy ary dia naneho ihany koa ny hevitr'izy ireo. Le piasa partua mula vista e più che ministero di giustizia avete che ma c'era lì dietro e che va bene ho dato due tanto una lunga turna na sua con il piasa e deve ne finale della io aveva dato il corretto e ministro di cultura che non si è solo e non si fa una parola sai allora si chiama come la vista per poi la roba dalla prevista faccia allora le piace tutto alle che sai allora si può raha nikesa kosa ny amoaka ireo mpiasa nefa ireo mpanao fihetsiketsehana no toanandreo solombavambahoaka avy amin'ny adoko tima dia tsy nanaiky ireto farany. Frederica natao ianao mahita zany aika rehefa tsy aty manodiny raha nikesa ihany koa ny anakatona ny ministera ireo mpanao fihetsiketsehana dia nandahatra amin'ny farany ireo mpiasa tao anatin'ny ministera. Ny alantoerana avy eo ireo solombavambahoaka sy ireo mpiara-dita amin'izy ireo. Nisy taorin'izay ny famoriny ireo mpiasa ary nilaza ireo tompony andraikitra fa lasa olana politika ilay fitakiana sindikaly tamin'ny voalohany. Hitatsika reny hetsika reny lasa politika indray le zavatra ary miloko tanteraka. Tsy hanao interprétation iny za fa samy nahita daholo tsika. Mbola le fanentanana zany nitohizana fiarahantsika ny fanometana hiaro ny ministera hiaro ny zava-bita araky ny resan'ny ministra ho velively tamitsika manotantsika hoe dia inona ny tohina amin'izao aloha raha mity herinandro tia eto atsika no manomboka atsika manomboka eto atsika miandriandro eto a zay fa mamonjy le toeram-piasana tsy maintsy manao an'izay satria ny fahatongavantsika maraina androany teto a no tsy nahafandro namatsika nanao le fihetsiketsehana mialoha efa fantatra fa misy organisation ny ataony a satria tsy naomby ny nataony tamin'ny omaly natosika dia zay natonga le hoe nakavonjy tany amin'ny 13 Mey indray izy a hoentina hiady amintsika. Nisy tamitsika ireo a nampitahorana tamin'ny Besandry tsy mpiasan'ny ministera misy ny tondrona ary misy ny oroorona tamin'izany tsy anaovantsika commentaire zay tsika samy mpiara-miasa zany tsy anaovantsika rancune amin'ny namatsika zany fa mandefitra ihany tsika fa hevitra zay fa nijorotsika oka mba ho tazomitsika. Nilaza moa ireo mpanao fihetsiketsehana fa mbola hiverina ary nanambara ihany koa ireo mpiasa miaro ny ministeran'izy ireo fa hiaro hatramin'ny farany ny toeram-piasan'izy ireo.